Amin'ny aladilasa teo kosa no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny mpitandrina Rakotondrana Ivolalayna Ambavola izay voatendry tandrina eo anivon'ny FGKM Ambohitra Lambo famonjena. Rahantsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ny akon'izay. Tamin'ny fifaliana tokoa no nandraisan'ny Kristiana sy ny zanak'ampelezana avy eo amin'ny FGKM Ambohitra Lambo famonjena ny mpitandrina vaovao izay voatendry ny sinôdapartany mba hitandrina ny fiangonana manomboka izao. Tamin'ny alahady teo ary no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny mpitandrina vaovao ka solitenan'ny Bron sinôdapartany sy ny solitenan'ny Pie Vidrarany sinôdapartany Arivo Avaradrano no natanteraka izany. Izy ireo no nitarika manontolo ny fanompoam-pivavahana sy ny fitorinan'ny tenin'Andriamanitra. Samy ny fanjimby nandroso teny amin'ny altara avokoa ny Kristiana rehetra mba handray an-tanana sy ho fiarabana ny mpitandrina vaovao sy ny ankohonany. Mianadahy ny zanaky ny mpitandrina ary mpitandrina ihany koa rangavadiny izay mitondra ny FGKM Ambodifahitra Martiora. Mifanakaiky ireo fiangonana entin'izy mivady ireo satria 5 kilometatra eo no elanelany ary samy fiangonana ao anatin'ny sinôdapartany Arivo Avaradrano. Azo antoka fa isy ny fifamatoram-piara-miasa eo amin'ireo fiangonana roa ireo satria mpivady ny mpitandrina mitondra azy ireo. Ny solitenan'ny fiangonana izay nandray fitenenana moa dia efa samy naneho fahavononana amin'izany fiara-miasa izany. Ho santatry ny fiaraha-manompo, Pastera Lalaina Rakotondranaivo izay vao napetraka tamin'ity andro ity dia nanolotra vola mitetina 370 000 ariary ho an'ny fiangonana Ampaindra Lambo noho ny ezaka izay ataon'ny fiangonana amin'ny ividianana fanamafisam-peo vaovao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe zay no ny fahazahoana mpitandrina vaovao dia Rakotondranaivo Lalaina Bavola izay tonga hitandrina indray ny fiangonana eto Ampaindra Lambo famonjena. Manantena zay ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandrina vaovao fa raha ny zavatra nasehony vao napetraka izy androany dia fa zava-dehibe tokoa no nataony teto amin'ny fiangonana teo amin'ny ezaka fanomanana sonô zany fanampiana ny sonô dia manentana ihany koa ny zanak'ampelezana zany amin'izao volana avril zao satria hiatrika amin'ny pakitsika misy budget mpiangonana enjehana amin'izany dia manentana antsika zanak'ampelezana ho tonga sady hijery zay mbola tsy nahita mitandrina vaovao ihany koa. Manantitra etona ihany koa ny fisaorana ny ireny fiangonana Ampaindra Lambo famonjena ny zanak'ampelezana rehetra izay fiarabana ny mpitandrina tonga soa teto amin'ny fitandremana Ampaindra Lambo tamin'ity anio ity dia manantena eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ny fiara-miasa mavitrika hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny asa rehetra izay ho tanterahantsika ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Naneho ny fifaliana ihany koa ny fiangonana Ambohitra Lambo famonjena ka samy nanolotra valopy ho fiarabana ny mpitandrina vaovao ny Kristiana ary taorin'ny fanompoam-pivavahana dia mbola nisy ny fiaraha-misakafo ny ombonana tamin'ireo fianakavian'ny mpitandrina. Tonga maro teny Ampaindra Lambo ihany koa ny diakona avy ao Ambodifahitra ary efa ny fampitoana sahady ny rotonto amin'ny 17 aprilo avy izao izay fanokafana ny fankalazana ny 10 taonan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana FGKM Ambodifahitra Martiora. Ety ampamarana ny fampahalalam-baovao no ampatsahivina antsika ny fivoahan'ny gazety mahery gazety lehilahy moderna ao amin'ny Rapitso mazava ho azy ny tontolon'ny fanatanjahantena no ibahan-toerana ao anatin'izay gazety izay izay ivoaka ho amin'ny Rapitso araka ny efa fivoahany mahazatra antsika. Isorana feno tompo Presitoko Vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany tao anatin'izay minitra maromaro izay dia mametraka veloma mandrapitafa ho amin'ny Rapitso indray veloma marto.